Abaribary ny fitondram-panjakana ankehitriny fa tsisy olo-mavambahoaka afaka hitondra tenin'ny vahoaka no tadiavina, fa ny mpanambola afaka mandoa ny caution an'ny firotsako-fidiana ho solomavambahoaka. Ho antsika mpanaraka fiainam-pirenena dia mahafantatra tsara fa 5 tapitrisa ariary ny caution an'ny firotsako-fidiana ho solomavambahoaka tamin'ny fifidianana solomavambahoaka izay natao farany teo. Ankehitriny 10 tapitrisa ariary kosa no tombatombana izay nataon'ny CENI na 50 millions FMG. Fa ny zavatra nanaitra ny maro dia zao, notoherin'ny gouvernemanta io 10 tapitrisa ariary io, nampiakarin'izy ireo ho 20 tapitrisa ariary na 100 millions FMG. Mazava ho azy fa betsaka ny fanehoan-kevitra manakihana an'izany fidangan'ny caution firotsako-fidiana izany. Toy izao ny publication izay nataon'ny Afakandro Kristian tao amin'ny page Facebook-iny. Mipoapoaka ny caution nefa diplôme tsy asena risaka. Ho an'ny Rivo Rakotovao manokana dia mazava ny azy. Sakana sy faniliana ireo olona tia tanindrazana izao zavatra ataon'ny gouvernement izao. Ampiakarina ny caution amin'izay ny olona mpanambola ihany, ny mpanao bizina ihany no afaka mirotsaka ho fidiana solomavambahoaka. Ny sosokevitra naroso dia zao, raha tena te hisivana olona hirotsaka ho fidiana solomavambahoaka ny fitondram-panjakana, aleo ny mari-pahaizana no ampiakarina fa tsy ny vola. Raha tena manana fikasana te hampandroso firenena dia ny olona manana mari-pahaizana no ilaina, ary izany no ahafahana mandrefy ny fahaiza-manaon'olona hitondra firenena, satria ny asan'ny solomavambahoaka ange misy olo tena ny vahoaka mamolavola lalàna. Ny fipetraka ankehitriny zany raha mijery ianao, iah zany dia ampitaiky fotsiny. Firy moa karaha mpampianatra na infirmier, reny ny olombelona mandehandeha any amin'ny fiarahamonina any, mangetaheta miditra amin'ireo antoko politika. Antoko politika iny tsy voatery eo national le, fa misy antoko politika any amin'ny région any, amin'ny région na faritany fotsiny izy, mba miezaka mitondra hevitra hafa. Mbola tsy manambola izy fa mihevitra ny be da be. Ankizy vao mivoaka any avy any amin'ny université manangana antoko politika, satria mahita izy fa toadino ny faritra misy azy. Izy anefa ny député lany any, zay manambola, zay mpihira, zay artiste malaza sinsisa lany izy ajaina fa zay ny safidina vahoaka. Fa mena avahany re satria toananao amin'ny resaka arena, vola mankarena ny demokrasia. Fa rehefa ataonao sakana zany, satria amiko dia sakana, andao ary atao sakana koa ny fahaizany. Manino zany tsy horesahana eto amin'ny firenena? Ren'ilay ataontsika mahafinaritra antsika mijery ny aina manjery any ivelany any, mahita an'izany député ny olona mitsangana miady hevitra zany ianao dia mipitrapitra fotsiny fa aiza le anay le tratra eny ivato mitondra volamena hoentina ahondrany, ny anay mandeha manao autorisation manakapa hazo ary zany ny eninao amin'ny député, ny anay manao savaty miady aman'olona ry ato braon'olona ry zany nitazanao, ny anay miraitsika mba midalo e. Saika mitovitovy amin'izany ihany koa ny fanehoan-kevitra Afakandro Kristian. Izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zao dia sivana aniliana ireo olona tsy manambola. Fitondram-panjakana manokana dia mahalala tsara fa manambola izy ireo, ary ny candidat izay tohanan'izy ireo dia tsy manana olana amin'izany caution 20 millions d'ariary zany. Mazava ho azy tsy takatra ny rehetra izany, ary lafo dia lafo nefa ny fifidianana izay ho atao dia tsy fifidianana filoham-pirenena akory, fifidianana ho solomavambahoaka na ben'ny tanàna, dia élection de proximité, ny fifidianana izay manakaiky ny vahoaka ary ahafantarany ny olona izay akaiky azy, manampy azy, izay heveriny fa avita hitondra ny etaetany, hitondra ny fampandrosoana eny fotony. Nefa hita sahady ny valeran'ilay caution dia manambara sady manilika sahady ho an'ireo olona izay mety manan-kevitra na koa tia tanindrazana, manana finiavana hitondra fampandrosoana, izay tsy manana an'izay somme zay na ny antoko izay avy misandratra na ireo maleo tena, nefa heverina fa mavita an'izay andraikitra zay dia ho voasakana sahady amin'izay fidangany caution izay hitantsika teo zay. Mamaky banitsilana ity tetika maloto ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny ity ny firaisamoan'ny pirenena.
Ny fampiakarana caution ho 20 millions d'ariary dia midika fa niliana ireo tanora vao navita fianarana sy ireo vehivavy te handray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny firaisamonim-pirenena mahasamilaza fa enina dia mpiasa-panjakana aza tsy afaka andohana izany 20 millions d'ariary izany. Fa nahoana no atao an'izany ny firenena? Ho anay manokana dia nisan'ny voailika amin'ireny ny tanora sy ny vehivavy indrindra izany. Dia ny olona manahoana moa izany no afaka manana an'izany 20 millions d'ariary izany. Azo antoka aloha izany fa tsy tanora raha tsy hoe tanora nandova be angamba ohatra na hoe vehivavy mpikarama be anna, fa raha ohatra hoe mpiasa-panjakana raha ny fahalalana izy amin'ny ankapobeny izany ohatra dia tsy afaka manao an'ireny. Noho izany ve hoe ny fifidianana dia natokana ho an'ireo sarangan'olona manana an'izay vola izay, satria mbola le antom-bola fotsiny fa mbola rehefa avy amin'izay ilay olona izay veroso amin'ilay fampelezan-kevitra sy ny maro hafa miandry azy. Fa amin'izareo manokana dia tsy miafina ny tetika maloto izay ataon'ny fanjakana, dia ny ampanjaka ireo mpanao business, mpanao afera eto amin'ny firenena no atao eo amin'ny toerana. Tanjona dia tsotra, dia ny azahoan'ny fitonam-panjakana ny olona afaka isolotena azy ireo ao amin'ny antenimieram-pirenena, fa tsy ny olona isolotena ny vahoaka. Ny zavatra rehetra konokononin'ny fitonam-panjakana ankehitriny dia manapirofo fa tsy manambola hoanina ny fitonam-panjakana ankehitriny, ka manao izay fomba rehetra amin'ny fomba tsy mazava hakana vola avy amin'ny vahoaka. Ny tena loza amin'ity zavatra ity, raha ohatra ka lany ireo mpanao business ireo, lany ireo mpanambola mahalohan'ireo 20 millions d'ariary ireo, dia ny zavatra imasoana izy ireo voalohany, ahoana ahafahan'izy ireo mamerina farak'izay aingana an'io 20 millions d'ariary io sy ny vola rehetra izay lanin'izy ireo tamin'ny propagandy. Aorian'izay vao mijery ny manjoan'ny vahoaka. Zany hoe tsy manambola izy zany dia mangalatra izy, izay ny fazakany ataontsika hoe malhonnête. Misy izy zany dia mamitako loatra an'izay. Dia manaraka an'izay koa moa eo koa moa le manilika an'le olo zay tokony lasaka satria te hahazo le majorité zany. Dia sy démocratie zany fa plutocratie, any zany ny aniliana an'le olo. Dia ho hitasika io zao dia ho feno mpanao business io, fa indrindra amin'ny resaka liste indépendante, olo mpanao affaire le tonga ao amin'ny assemblée izy amerana an'le volany no ataony. Ahoana ny fomba amerana an'le volany? Isolelaka amin'ny ministre ao izy, dia avy eo dia amozany regny izy, anao le siady izy, anao détournement amin'le siady regny, anao zavatra ohatran'izay no ataony satria c'est ça veriny le volany, c'est ça veriny le 20 millions d'ariary zany. Ity fanaon-kevitra anankiray ity dia manamafy fa ny zavatra ataon'ny fitonam-panjakana ankehitriny dia anti-démocratique. Tsy miraharaha izay ho fampandrosoana ny firenena zany izy ireo, fa ny azy ireo dia ahoana azahoan'izy ireo maro anisa ao amin'ny antenimieram-pirenena. Raha tratran'izy ireo izay tanjona izay, afaka mandray fanampahan-kevitra izay tian'izy ireo atao izy ireo, raha mbola manana maro anisa izy ireo ao amin'ny antenimieram-pirenena. Izany hoe afaka mitondra ny Madagasikara malalantsika ity amin'izay itiavany azy ny mpitondra raha ohatra ka manana majorité ao amin'ny antenimieram-pirenena. Voalohany aloha ho anay ato amin'ny RDS dia anti-démocratique izany zavatra izany. Ny faharoa dia efa tsy malala menatra intsony izany ny eo amin'ny fitondrana, fa te ampiseho fa any aminy ny fahefana rehetra, na fahefana ara-pitondrana io, na fahefana ara-bola io, na fahefana ara-miaramila io, na fahefana eny ary, fa na dia ny fahefana eny anivon'ny fitsarana azy. Manamafy izany ihany koa i Afakandro Kristian. Ity fanampahan-kevitra nataon'ny fitonam-panjakana ity dia tsy misy vokatsoa azo avy aminy, tsy misy fampandrosoana izay antenaina ao anatin'ity fanampahan-kevitra ity, fa fampandrosoana ao anatin'ny antoko izay iandanian'ny fanjakana no tanjon'izy ireo. Nefa raha ny fahitana azy dia tsy tondra vokatsoa antsika izay, satria mety manambola ny olona anankiray nefa tsy capable amin'izay toerana na oben'ny tanàna na osombavamboaka izay. Zay zany ny olana amin'ity ary manome vahana zany ho any antokony izay miaraka amin'ny fanjakana zay, satria ireo ihany ny tompon'ny vola manan-katao reo, ary zay caution zay resantsika zay tsy olana amin'izay. Ka noho izay zavatra izay dia zao, raha ohatra ka apetraka ny fitonam-panjakana ihany ny 20 millions d'ariary, dia mitaky ny mangarahara kosa
ny firaisamon'ny pirenena. Izany hoe ny zavatra takiana dia tsotra. Azavaina mazava tsara inona mahatonga ny caution lasa 20 millions d'ariary. Dia aveza avy ny sorsa vola rehetra. Dia amin'ny fomba ahoana no andanena ny vola 20 millions d'ariary io sy ireo vola hafa ankoatr'izay. Tiana hitogavina dia ny hoe tokony ho azavaina ilay antony, fa amin'izay tsy mampametraka an'ilay fanontaniana hoe fa inona ny ampiasana an'ilay vola kay ahoana ny fomba naovan'ny zareo an'ilay kajikajy ka mahatonga anazy miteny hoe tokony 20 millions d'ariary ty fa tsy izao na izao. Dia ny anankiray koa hoe mifandraika hoe ireny zany tokony hoe misy ny fifampiresahana amin'ireo mpisehatra. Saika mitovitovy amin'izany ihany koa ny zavatra takiany ity antoko politika anankiray ity. Mitaky ny mangarahara, mila fantatra hoe ahoana no ampiasain'ny fitoram-panjakana ny vola 20 millions d'ariary io. Apetraka mazava tsara izany rehetra izany. Raha ohatra ka tsy mipetraka izany dia midika fa manararaoam-pahefana ny fitoram-panjakana ankehitriny, manao izay tiany atao, manararoatra ny fahanginan'ny vahoaka. Dia mbola mitombona hatreto ny fangatahanay izay ivelan'ny fitondrana sy ataoko hoe mpanohatra ny amin'ny tokony hanatsarana trano ny lalam-pifidianana, hanatsarana trano ny tokony hametrahana ny fangararana amin'ny loharanom-bola, satria raha ohatra ka tsy mazava izany loharanom-bola entina hiatrehana ny fifidianana izany tokony tonga saina amin'izay ny vahoaka ny amin'ny hametrahana an'izay olona tanana ny fahefana, satria hita zao fa dia tena manapatra tokoa ny fahefana ny eo amin'ny fitondrana. Eto am-pamaranana dia zao, miezaka mafy ny mpitondra ankehitriny hifantana ny olona tokony ho solombavambahoaka, kanefa ny zavatra tsikatra dia toa mirona makany amin'ny vola ny fitoram-panjakana fa tsy any amin'ny fampandrosoana tena izy. Raha ohatra ka te hifantana ny olona tokony ho solombavambahoaka ny fitoram-panjakana, tsy ny caution ihany ny tokony ampiakarina fa ny mari-pahaizana, ny fahaiza-manao ny solombavambahoaka ilaina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara, satria izy ireo no manapa-kevitra, izy ireo no mamolavola lalàna ao amin'ny antenimieram-pirenena mba hahafahana mampandeha ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha ohatra ka ny fitoram-panjakana diso mifantoka loatra amin'ny vola, mandra-pahoviana isika no hifantoka amin'izany. Ary aiza ho aiza ny anjara toeran'ny olona nandany fotoana nianatra, nandany vola aman-karena. Maro dia maro ny zavatra azo resahana mahakasika an'ity toe-draram-pirenena ity. Fa kosa izao, aingany ny fitoram-panjakana mba hahazo lesona, aingany ny fitoram-panjakana mba ho tonga saina, ilaina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fahaiza-manao. Ary izany rehetra izany dia refesina amin'ny fomba tsotra, mari-pahaizana. Ary izay ihany koa no mamarina ny videontsika androany, aza adino misabone sy manisy izay amin'ny videontsika amin'ny manaraka indray.